L'antony anarako a telopolo taona zao a miasa eo anivon'ny ONG Anima assistante sociale. Anisan'ny ankizy notezaina teo amin'ny SOS VILLAGES D'ENFANTS fito ambin'ny folo taona lasa zay. Zany hoe nisy tantara aloha ny andohan'ny fianakaviana nahatonga anay tao a. Efatra mianadahy zay a teo amin'ny terahan'ny mamanay zanany farany no nidosiny fahafatesany izy. Ny dadanay aloha tamin'izay efa nandao ny ankohonana mialohan'izay fotoana izay. Dia izay efatra mianadahy zany a voatery tsy maintsy notezain'ny bebeanay. Le zaza voateraka nefany a tsy voasan'ny bebeanay satria mbola minono izy, mila ronono a, dia voatery tsy maintsy mena fianakaviana hafa izay tokony havita azy. Dia izahay telo mianadahy koa tsy voasahany ihany koa satria nazakafo hoaninay ary manahirana anazy ka voatery izy tsy maintsy mitady vahaolana resaka taman'olona. Dia izahay raha teo mivavaka ao amin'ny fiangonana, mivavaka tao amin'ny fiangonana Saint-Etienne Ambanidia, dia ny sosiala tao a, dia hitandry zareo izay a, dia niraisiny an-tanana ny fikarakarana anay a, ary zareo a no nahita ny Villagesd'enfants SOS dia nampiditra anay tao. Dia rehefa tonga tao amin'ny Villagesd'enfants SOS izahay a, dia nianatra ohatran'ny ankizy rehetrarehetra. Dia ny eo moa zany a hatramin'ny ny eny Vontovorona indrindrandrindra tsisy lycée eny a, dia voatery niakatra taty Antananarivo rehefa nahazo BEPC a, dia taty indray nanohy fianarana. Dia tetỳ Antananarivo indray a hatramin'ny nahazo bac aloha zany teto amin'ny foyer Andrianarivo a. Dia avy eo a nandeha foyer de jeunes logement intermédiaire. Dia ny logement intermédiaire zany hoe efa manana bac ianao a, efa manaraka formation professionnelle. Dia amin'izay fotoana izay indray a efa manomboka mahaleo tena ianao satria efa omena vola ianao, dia anjaranao no mitantana ny volanao, zany hoe budget isan'andro zany. Dia anjaranao no mitantana an'izay a. Dia tao aorianany nazonany licence professionnelle en travail social dia tsy mbola tonga dia hoe niasa fa mbola nijery sehatra asa. Dia le sehatra asa dia tao amin'ny orinasa DHL no nanaovana an'izay. Dia teo mbola netohana zato isan-jato ny fiainana satria ny tena mbola tsy miasa. Dia mbola netohan'ny Villagesd'enfants zato isan-jato ny fiaina, zany hoe mbola omena vola zany. Dia sady mijery sehatra asa no mandefa dossier amin'ny orinasa. Dia heritaona tao amin'ny DHL dia voaray tamina orinasa anankiray a, dia niasa. Dia ankehitriny moa zany tena efa manambady, efa mananjanaka, efa miasa, efa mahaleo tena amin'ny ara-bola, efa tsy eo ambanin'ny fanampian'ny Villagesd'enfants SOS intsony. Dia izay no tantara. Ny anarako feno soa, dia 7 taona izany no maty mamanay. Dia niditra SOS teny Vontovorona, dia classe de 10e. Dia nahatonga ny fratriako nampidirana tao a, tsy vitan'ny famille dia tsy vitan'ny ray. Dia nanohy fianarana, dia avy eo afaka CPE 2010, dia afaka BPC 2014, dia afaka bac 2018. Dia zao hiditra première année amin'ny polytechnique Vontovorona amin'ny volana Mai. Efa afaka? Efa afaka concours nao filière mine. Ny tanjoko amin'ny fiainana aloha aleo tena hoe havita ny fiainako tsy miankina amin'olona, dia havita hanampy ny hafa koa amin'ny alalan'iny, mamita ny andraikitra amin'ny fiarahamonina dia amin'ny firenena ihany koa. Voalohany indrindra aloha nampidikina tany anaty trano misy taiza izay. Dia le nenan'ny taizanay ohatran'ny reninay mihitsy nitondrana anay. Dia izay ny voalohany. Dia avy eo faharoa nomenanay daholo izay zavatra nilaina anay, ny filana fototra tamin'ny fiainana, dia najaina ny zonay rehetrarehetra. Dia nahavita nianatra tsy misy sakatsakana izay.
dia zareo no niantoka ny vola sy ny zavatra rehetra lany tamin'ny fianarana. Arako iaja 19 ans nidirako teny amin'ny village Antsirabe tamin'ny 2005. Ny antony nidirako teny izany dia noho ny fahasahiran'ny famille izay nipetrarako rita dadanay, dia indrindra koa tamin'ny nahafatin'ny mamanay nisy accident narary izy dia lany tamin'izay daholo ny fanana, dia tsy afaka nanampy anay efatra mianadajo ny dadanay, dia nanapa-kevitra izy hoe alefany amin'ny association SOS VILLAGES D'ENFANTS tany Antsirabe. Dia rehefa tonga teo amin'ny SOS VILLAGES D'ENFANTS dia menanay aby moyen, mena reny vaovao zany mba azona fitiavana mba tsy ho complexé, dia mena koa fitaovana entina mianatra, dia nahazo BPC tamin'ny 2010, dia CP tamin'ny 2010, dia BPC 2015, dia ny bac 2018, dia amin'izao hanao filière télécommunication any Antsirabe. Menatrano izy, etoana ny ofatrano ary miaraka ny sakafony ampianarina ihany koa izy fitantanana ny fiainany mandritra ny fotoana izay hoe tsy ho ely fa tsy asistanao nataony fa fampianarana mba hanana ny mpianakaviana. Tsy voatanisa eto raha ny tena marina fa reny chiffre reny lazaiko hoe mbola approximatif reny fa tsy voatanisa.